Galatianina toko fahadimy. Avy amin'ny fanandevozana mankany amin'ny fahafahana. Galatianina toko fahadimy, ny andininy voalohany hatramin'ny 5:10. Ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho hazominy zioga fanandevozana intsony. Indro izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa pitrosa tsy maintsy mankatoa ny lalàna rehetra izy. De tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavy ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Fa izahay amin'ny fanasy noho ny finoana de miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy de tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara, iza no ny sakana anareo tsy hanaiky ny marina. Izany fitaomana izany de tsy avy tamin'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely de mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izaho matoky anareo ao amin'ny Tompo fa tsy hisaina zavatra hafa akory ianareo, fa ilay mampitabataba anareo no hiaran'ny fanameloana na azovy na azovy izy. Fa izaho rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana aho no mbola enjehina, dia afaka tokoa ny fahatafitoinana noho ny azo fijaliana. Enganeka hiesitra aza izay mampitabataba anareo. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahany ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahany izany, fa mifampanimpoa amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra de izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy 7:20, ny 5:20. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fandrao mifandringana. Ny fanahy no manome ny fandresenany ota. Galatianina 5:5, ny 9:20. Fa hoy izaho, mandehana araka ny fanahy, de tsy hahatanteraka ny filany nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazonareo manao zay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo de tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo de izao: fijangajangana, fahalitoana, fijejojejona, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokona, fialonana, fahamamona, filalaovandratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahinko, fa izay manao izany de tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Vokatry ny fanahy ny toeran'ny kristianina, fa tsy ezaka ataony manokana. Galatianina 5:5, ny 12 hatramin'ny 14. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanomby ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha vely ny fanahy isika, dia aoka handeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrano tena foana ka hifampiaika sy hifampialina.